Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa irosoana tsy ela ny famindranareo mpianatra miisa 8 sy 900 mianadahy efa voafatra tao anatin'ny lisitra nivoaka ny volana desambra 2024 teo ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika Monique Arasoazananera fanazavana avy hatrany. Trano namboarina ho an'ny mpianatra io fa tsy hoe trano apetraka amin'izao na izany na tsy izany dia nisy ny fandaminana tamin'ny fizarana azy, nisy critère izay tsy maintsy ny fampidiniana elaela zay vao raikitra zany dia nisy efa nisy zany ny fizarana izy io efa misy lista fa indraindraiky moa ny tamin'ny lista ary dia nisy nanao désistement hoe tsy hipetraka ao indray zany satria misy critère sy misy condition maromaro zany mba hitandrovana ny io trano io fa na ela be azy moa zany dia ny fampidirana ny jiro sy ny rano izay zavatra tsy moramora mihitsy satria sady vola be no misy procédure be izahay moa zany dia efa nanome daty ny mpianatra ka ataoko fa efa vita zany ilay procédure na teo amin'ny commune io na tao amin'ny JIRAMA dia tena nisy procédure tsy maintsy narahana sady mbola niandrika io ny fivoahan'ny vola nahazoana nanao engagement handoavana vola satria vola be koa mialoha amin'ny commune mialoha amin'ny JIRAMA zany ka tsy azo natao mihitsy nametraka ny mpianatra tao raha tsisy rano sy jiro fa manjary vao maika ho raharaha be.